Nankalaza ny fetim-pirenena ihany koa ry zareo teo anivon'ny sekoly Rasalama Andravoahangy navotrana izy ireo tao anatin'ny hetsika izay nitanterahana ny maraina teo ny fitafy ny fihetsika manasongadina ny mahamalagasy izany hoe ny tena votoatin'izany mahamalagasy zany no navotrana izy ireo tao anatin'ny lanonana kely nitanterahana teny an-toerana teny. Volany ankizy tokoa ny volana Jona ka dia ankizy mpianatra manodidina ny 500 eo avy amin'ny sekoly Rasalama Andravoahangy no nandray anjara tamin'ilay hetsika nentin'izy ireo nanamariana ny fetin'ny fahaleovantena. Hetsika izay efa fanaon'izy ireo isan-taona ny tahaka izao fa saingy niavaka kosa ny loha hevitra niraisina ny tamin'ity indray mitoraka ity dia ny hoe miova amin'ny fanavaozana ny saina. Samy nanao izay hafa ireo ankizy nanasongadina ny fitafian'ny foko 17 misy eto amintsika teo ihany koa ny sakafo malagasy toy ny koba. Amin'izao vanim-potoana izay fankalazana ny faha-efatra amby 20 taona nahazoantsika ny fahaleovantena ary ao anatin'ny fankalazana ihany koa faha-20 taona ny sekoly FJKM Rasalama Andravoahangy dia manao izao hetsika izao izay manana ny loha hevitra hoe miova amin'ny fanavaozana ny saina. Ao anatin'io loha hevitra io no ampianarana ny ankizy ihany koa izany hoe mahamalagasy. Ampianarana ny ankizy hoe ahoana izany kolontsaina mahamalagasy izany satria manoloana ny fanatontoloana izay miditra eto amin'ny firenentsika dia indray tady very izay mahamalagasy izay dia ampianarina ny ankizy dia izao mbola mahakely azy izao izany hoe mahamalagasy na amin'ny fomba fitafy amin'ny fomba fiteny dia mampiseho an'izany hetsika izany izahay amin'ny alalan'ny dihy, kabary, ridrakira. Eo ihany koa ny sakafo mahamalagasy ny koba izay mampalaza ny any talatany volon'ondry any izao dia malaza be izany koba izany. Eo ihany koa ny vary amin'anana, ny mangahazo, ny katsaka. Izany rehetrarehetra izany dia ampisehoana hoe manana ny maha-izy azy tsika malagasy mampiavaka antsika amin'ny kolontsaina vahiny. Tanjona teto ny fandalana ny kolontsaina nampiavaka ny malagasy ka nanampibetsaka ireo ankizy nanasongadina izany ireo mpanabe ampolony tamin'ny fampianarana ireo hira sy dihy ary kabary izay naseho ny mpanatrika. Nanamafisan'ny talentin-tsekoly fa tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny faha-20 taona ny orenan'ity sekoly ity ihany koa ity hetsika ity ka efa maro ireo fandaharam-potoana ny tanterahana ary hofaranana amin'ny faha-5 ny volana desambra izao izany fankalazana izany. Tsy adin'ny sekoly nanolotra rindrina ho an'ireo kilonga mba ahafahany mifaly amin'ireo manodidina azy na dia natokana ho an'ireo mpianatra aza ny andro androany dia nanolotra ny tsara avy aminy ihany koa ireo mpanabe avy amin'ny sekoly.